Androany kosa dia nisy ny fiainana teo amin'ny fikambanam-ben'ny Andrina Tangalamena ary mpanjaka avy amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy sy ny mikambana ao anatin'ny birao maharitra eo anivon'ny CSD. Ny akon'izay no ratsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. No amafisin'ny fikambanam-ben'ny Andrina Tangalamena ireo mpitondra rajazana fa voahitsakitsaka ny kolontsaina malagasy ary voahitsaka ny fomba amam-panao malagasy amin'izao fotoana izao. Toy ny olom-pirenena rehetra azo ataony manao fanadihadiana ny Tangalamena Zakarias Patrick hoy izy ireo saingy tsy pahan'ny fikambanam-ben'ny Andrina Tangalamena ary mpitondra rajazana ny fampidirana ponja ny Zakarias Patrick. Raha ohatra misy ny ankety tsisy olona ambony lalàna fa natao ankety izay tsy olana zany fa izy olona tsy tsoko olona tsy arosotro fataka ny misy anazy miasa ataony am'izay dia tokony natsona fotsiny izy fanatsoa izy am'izay dia natao ankety avana fa tsy mitazomina nalefa ary amin'ny toerana misy ny misito mahery sy ny mpangalatra tsy mety kosa izy am'izay ary mety manimba ny fiarahamonina amin'ny samy malagasy satria tsy adino eto dia mafisiko le izy fa ny Tangalamena Zakarias dia tsy misaraka ary ny olona mifandona aminazy dia olona avy eto Antananarivo ka olay zany tsy mety le izy fa manimba ny fiarahamonina. Tahaka zahay hoe avoaho izy fa tsy mari-pototra io fitazomana azy io. Zay ny takinay zay ny teninay mandratoa ny birao mpikambana ny birao maharitra ny ato amin'ny filakevitra ambony ny tetezamita izay ihany koa nataonay tary amin'ny kongressy ny tetezamita nantarimo izy ireny nandray anay izay koa nataonay tato amin'ny prime ministre Boutouzaza Pierrot izay nisahana ny andraikitra ny prime ministre tamin'ny tsy nahateo azy hoe mitaky ny fahalalan'izy io satria tsy mari-pototra io zavatra firoporonina manimba fiarahamonina ary ny atahorany mpanjaka ato manko dia sanatria sao dia niverina ny zavatra nitranga tany Toamasina tamin'ny taona 1995. Ny fianakavian'i Zakarias Patrick dia mangataka ny fametrahana vaomera manokana misahana ny fanadihadiana ity raharaha eo anivon'ny parlemanta. Rapitso no iverina ho henon'ny fitsarana ao anatina fanadihadiana lalina ny Tangalamena Zakarias Patrick miaraka amin'ireo mpanao gazety evatra izay nitorian'ilay mpanjara-panefoefa izay nitondrin'ny Zakarias Patrick fa nisy amin'iray tsokombakomba ao anatina raharaha fanondrana n'Andramena.